Miarabantsika indray ry raha lasana bavy malala amin'ity folakandron'ny sabata ity. Ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fiadanany dia eo amintsika rehetra. Ho fanombohantsika ny fotoana sy ho fiderahantsika an'Andriamanitra dia iarahantsika miredona ny laharan-kira 750 sy 400. 750 sy 400. Iaraka hanondrika alohantsika isika iaraka hivavaka. Jehovah Andriamanitra ay tsara sy masin'ireo izay any an-danitro, atolotra ianao ny dera sy ny aza ary ny voninahitra mandrakizay. Misaotra anao izay ny amin'ny tombontsoa izay raisinay amin'ity sabata folakandro ity, afaka hanatanteraka izao programma manokana izao, dia mangataka ny fanatrehanao feno izay Andriamanitro mba hitondra famelomelomana ho an'ny fanahana tsirairay avy. Ka ny fandaharam-potoana rehetra izay ho tanterahana dia ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Dia izany vavaka izany no tonononay sy angatahany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny fandaharam-potoanantsika amin'ity hariva ity dia iresaka mahakasika ny tontolon'ny fahasalamana isika, isy namana izay avy eo anivon'ny distrika Nampangabe hiaraka amintsika hifampizara ireo tsara ho fantatra, ary eo ihany koa ny mpiandraikitra ny ankizy. Manelanelana an'ireo fotoana roa ireo dia misy hira ihany koa izay ho renesintsika, ka manasa antsika hanaraka izany fotoana izany.
Mbola kafaliana trano ny nalon'olana ny fiarabana ho antsika mpanaraka tsy tapaka amin'ity folakandro ity tsika dia andinika manokana reo toro-hevitra momba ny fahasalamana sy ny manodidina ny fahasalamana sy ny fahalalana onny. Raha amin'izao vanim-potoana iaina antsika izao dia tsy misy tsy efa tsy mitranga reo zavatra voalazan'ny soratra masina izay hitantsika eo amin'ny Luka 4:20. Dia miteny izy ao amin'ny ambangovango ny resaka horohorontany lehibe, ny mosary, indrindra fa ny areto mandringana. Amin'ny maha-kristianina antsika ry havana dia sady mpanara-dian'i Kristy tsika no mpianatra koa. Kristy dia namena ohatra be dia be ao anatin'io baiboly io momba ny asa izay nataony tetỳ tany, ary tsika kristianina no mandimby azy ny amin'izany asa izany. Ao amin'ny
Jaona 7:24 izy dia milazany hoe ny asa ataoko no ataony koa ary anao asa lehibe noho izany izy, tsy isy zany fa isika kristianina. Araka ilay voalaza teo hoe namela ohatra be deaibe Jesosy Kristy tamin'ny fomba fiasany tetỳ tany, dia koatra ny asa fitoriana nataony dia nandaniny fotoana betsaka indrindra ny fikarakarah-pahasalamana sy ny fitsaboana ny hafa. Amin'ity androany ity tsika dia hijery zavatra anankiroa. Ny zavatra voalohany hijerentsika dia ny hoe nahoana no ilaina amin'ny fanavaozana ara-pahasalamana, ary ny tapany faharoa dia ny hoe fisorohana sy fanampiana fitsaboana eo amin'ny resaka tosidra avo. Hiditra amin'ny tapany voalohany sika dia ny hoe nahoana no ilaina ny fanavaozana ara-pahasalamana. Zavatra fahentsika matetika dia ny fanavaozana ara-panahy. Kanefa ny ry havana malala dia zavatra tsy afaka mandeha ila ny ara-panahy sy ny ara-nofo ary ny ara-tsaina. Raha marary ny ara-nofo dia mazava ho azy fa mandringa, tsy afaka manao ininona ny ara-panahy sy ny ara-tsaina. Araky ny voalazan'ilay psikology mazava hoe malaza anankiray Baumeister dia misy teny nataony toy izao hoe ny tsy fahaizana mifehy tena no olana voalohany maneran-tany, ary tafiditra ao anatin'izany koa dia ny fanapahatsika hevitra. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia be dia be ny olona marary, be dia be ny tsy salama. Raha ka ohatra tsika amin'izao fisiany hivalana aretina izao dia ny Covid zany. Misy tantara anankiray ity hoentiko hisintomana ny saintsika. Nisy mpitsabo anankiray izay tratran'ny Covid. Rehefa narary mafy izy dia niantso ny mpitsabo namany ihany koa. Ary rehefa niresaka tao amin'ny telefona izy mirahavavy io dia nanoro, izao ny fanafody tokony hoaninao dokotera. Ary taorian'izay dia nanontany ty dokotera narary ity fa inona avokoa reto fanafody izay tansain'ny dokotera reto. Dia somary gaga ihany ilay dokotera namany teo amin'ny telefona hoe fanafody iray ihany reo dokotera, fa izay hitanareo any amin'ny toeram-pivarotana fanafody ihany no vidio. Dia teo no nilobava ilay dokotera tratran'ny Covid hoe tena fa tsy ao intsony izany saiko izany. Ary rehefa marary ny vatana, rehefa mangirifiry ny nofo dia tsy miasa normal intsony ny saina. Amin'ny maha-kristianina antsika dia ady amin'ny ratsy, ady amin'ny satana, ady amin'ny fanahy ratsy no ilofosantsika. Rehefa marary io vatana io dia mora ho an'ny satana ny maka fanahy antsika. Izany hoe ny saina tsy afaka manavaka intsony ny tsara sy ny ratsy dia mora ho an'ny satana ny maka fanahy antsika ny amin'izany. Raha fitinina dia hoe na dia ny zavatra voafehinao aza dia very sy adino avokoa rehefa tsy salama ny ara-batana. Karazana aretina maro no hitantsika sy mpahazo antsika amin'izao vanim-potoana izao. Raha tsy hitanisa fotsiny hoe ny diabeta, ny karazana homamiadana samihafa, ary izay ny hidirantsika amin'ny tapany faharoa dia ny miresaka fiakaran'ny tosidra avo.
Sabata Hariva Fizinmu pamuruna Ramaza Pafaziana Inuna nuanjasana Sabata Hariva Fizinmu pamuruna Sabata Ny tapany faharoa araka ny voalazantsika tao dia ny hoe fisorohana sy fanampiana ny fitsaboana ny tosidra avo. Tosidra avo dia ilay fantatsika hoe STA. Ny ataontsika hoe tosidra avo dia ny tensionanao. Rehefa ilay mitsapa tension rentsika any amin'ny dokotera dia ny mihoatra ny 15/9. Rehefa mihoatra ny 15/9 zay ny tensiontsika dia tafiditra ao anatin'ilay hoe tosidra avo isika. Ny zavatra tsara marihana dia ary zavatra hitantsika amin'ny fiainana andavanandro, tsy ny olon-dehibe irery ihany, tsy ny olon-dehibe irery fotsiny nefa voan'izy io fa hatrany amin'ny tanora. Eny fa na dia ny mbola mantoanto ara dia efa tratran'izany. Misy fizarana efatra izay ho atolotritsika eo amin'ny hoe fifanampiana, eo amin'ny fitsaboana ny tosidra avo na ny fisorohana izany. Araka ny tentsika malagasy dia hoe aleo misoroka toy izay mitsabo. Ny fizarana voalohany dia izao, inona ny zavatra tokony ho antsika betsaka. Tokony ho antsika betsaka dia ny sakafo mifototra amin'ny zava-maniry toy ny legioma, ny voankazo izay ananantsika tombony eto amin'ity nositsika ity fa misy foana izy ireny. Ao anatin'izany koa ny voamaina. Ny voamaina dia afaka ataontsika in-3 isan-kerinandro. Ny voanjo, ny mahabibo, ny voamboatavo dia afaka hoantsika tsara koa izy ireny fa tsy ariana fotsiny. Toy izany koa ny sésame sy ny voanina tournesol sy ny sisa sy ny sisa. Raha izay ny sakafo mifototra amin'ny zava-maniry dia inona kosa mbola tokony ho antsika betsaka? Ny vary tsy nofotsiana. Eto tsika dia miresaka an'ireny ataontsika hoe vary mena, vary mavokely. Tafiditra ao koa ny lafarinina complète, izany hoe ny vita amin'ny varim-bazaha. Raha mitentsika ny vokatra hoe vita amin'ny lafarinina feno izany dia tsy ireny mofo vidintsika andavanandro ireny, le 300 na 400 ireny fa raha mijery amin'ireny grande surface ireny, ireny tsena lehibe ireny dia misy mofo vita amin'ny lafarinina feno izy ireny. Raha izay ny sakafo mifototra amin'ny zava-maniry, ny vary tsy nofotsiana dia
azontsika hohanina betsaka koa ny tongolo gasy. Isan'andro dia tokony hihinana asiny 2 ny olona anankiray. Ary raha toka manana fahafahantsika mividy koa ireny ataontsika hoe noix de Brésil, izany hoe ny voa somary mafy fiodirana, dia reny dia mitovy amin'ny fiasa amin'ilay fanafody ataontsika hoe statine, izay mampiena ny tahan'ny tavy ao amin'ny vatana. Kanefa ny tombony amin'ilay noix de Brésil dia tsy misy fiantraikany ratsy na ilay ataontsika hoe effet secondaire. Raha mihinana noix de Brésil 4 isam-bolana ny olona anankiray dia efa misy fiantraikany tsara zany ao amin'ny vatana. Raha izay ny sakafo tokony hohantsika betsaka, inona kosa ary ireo tokony atao hafa? Tsy miresaka sakafo indray tsika eto fa miresaka ny fampiasam-batana antonony. Ny fampiasam-batana antonony dia arak'izay voalaza zay hoe antonony, fa tsy hoe akory raha efa ela be tsika tsy nanao fanatanjahantena dia andeha hovitaitsika anatin'ny ray andro ny fanatanjahantena tsy nataontsika hatr'izay. Tsy ihany akory le izy. Fa ny tiana atao eto dia hoe mba manao dia an-tongotra maika isika isan'andro. Aka ohatra tsika, zavatra azontsika ampiarina amin'ny fiainana andavanandro, raha toa tsika mandeha an'ireny fiara fitaterana, taxi be ireny, dia mba mandingana are 2 na 3 eo isika, mba any amin'ilay arifan'ny telony any isika, izay vao mandray an'ilay taxi be. Ary le dia tongotra maika eto, dia tsy ilay milantolanto ireny rehefa mandeha fa arak'izay hoe maika. Manao dia tongotra maika izay. Ny tena tsara dia mba manao an'izany 5 andro ao anatin'ny herinandro isika. Raha izay ny fampiasam-batana antonony dia azontsika atao koa ny fisotroana rano. Ny olona anankiray dia tokony hisotro rano 2 litatra sy tapany, 1,5 litre isan'andro farafahakeliny. Ary ny rano rehefa sotroina dia tsy miandry mangetaheta tsika vao misotro, satria matetika tsika ilay mpanahy hisotro an'ilay fatra be dia be rehefa mangetaheta, fa sotroina tsikelikely izany. Ny tsara marihana dia izao, mba tsy hanelingelina ny vavonitsika eo amin'ny fandevonan-kanina dia adiny 2 alohan'ny sakafo na adiny 2 aorian'ny sakafo tsika no izay indray vao misotro rano. Tsara ho marihana eto koa dia ny hoe fa torimaso ara-dalàna. Tsara tsika raha mba manana torimaso ara-dalàna. Ny torimaso ara-dalàna dia adiny 7 farafahakeliny isan'alina. Raha mahavita adiny 8 dia vao may tsara izany. Fa dio ny fijerena an'ireny écran ireny, na telefona io, na ireny tablette ireny, na ny télévision, dia tsy tsara ny mijery écran adiny 2 alohan'ny atoriantsika. Ny torohevitra hafa atao koa dia izao hoe maka ny tanamasoandro. Tanamasoandro amin'izao fotoana itenentsika izao dia andro ririnina isika. Kanefa na dia izany dia mbola misy tanamasoandro ihany omen'Andriamanitra antsika. Ny fakana tanamasoandro dia 5 minitra isan'andro ho an'ny olona anankiray. Ny tena tsara dia ny alohan'ny 10 maraina, satria amin'iny fotoana iny dia mbola malefaka tsara ny tanamasoandro. Ary ny zavatra tena lehibe amin'ny zavatra atao hafa dia izao hoe mianatra mitoko tanteraka amin'Andriamanitra isika. Inona ny ataontsika amin'izany hoe mianatra mitoko tanteraka amin'Andriamanitra izany? Dia ireto avy: mivavaka. Anisan'ny fifandraisana tena tsara atao amin'Andriamanitra ny mivavaka rehefa namalala. Ary tafiditra ao anatin'izany dia mifandinitsika ny soratra masina na ny baiboly. Ao anatin'ny ray andro tsika dia misy adiny 7 anankitelo. Ny adiny 7 atoriana, ny adiny 7 iasana, ary ny adiny 7 dia anaovantsika ny raha samihafa. Ary ao anatin'io adiny 7 anaovana ny raha samihafa io dia adiny 2 monja amin'izany no angatahan'Andriamanitra mba hifandraisanao aminy amin'ny alalan'ny mivavaka sy mifandinihana soratra masina. Raha izay ary no mikasika an'ireo raha samihafa, dia hiditra kosa tsika ny amin'ny fizarana kely fahatelo dia ny hoe inona ny zavatra tokony fadiana sy ahena tsikelikely. Be dia be ireo zavatra tokony fadiantsika sy ahenantsika tsikelikely eo mba ahazoantsika n'izany fahasalamana izany. Indrindra fa eo amin'ny resaka fiakaran'ny tosidra avo. Voalohany amin'izany dia ny sakafo avy amin'ny nofony biby sy ny vokatra avy amin'ny biby. Marihako tsara fa tsy ny hena ihany fa ireo sakafo rehetra avy amin'ny nofony biby sy ny vokatra avy amin'ny nofony biby toy ny atody, ny fromage,
dia ireny dia tokony ahena antsika tsikelikely. Maninona no asena manao an'izany fifadiana sy fanenana tsikelikely zany tsika ny avy amin'ny vokatra avy amin'ny biby, satria izy ireny dia tena be cholestérol. Tafiditra ao koa ny hoe acide gras saturé sy ny acide gras trans. Izy ireny dia manimba ny lalan-dra ary mahatonga homamiadana mihitsy azy, mahatonga an'ireny diabeta sy ny ataontsika hoe ny trouble hormonal koa izy ireny. Ny sira dia tokony ataontsika ny apa-efatry ny sotro kely isan'andro isan'olona. Apa-efatry ny sotro kely isan'andro isan'olona. Zavatra tsara ho fantatra dia izao, rehefa maharitra 2 herinandro antsika mihinana an'izany sira apa-efatry ny sotro kely isan'andro zany, dia lasa zatra ny lela, voafolaka ny lela, ary iny resaka tsiro iny dia lasa mahazatra n'ilay lela ka tsy olana ao antsika intsony mihinana an'izany fatrana sira kely izany. Eo amin'ny resaka fanendasana, matetika tsika dia alem-panahy hoe rehefa mendy tsara ny hena na reny ataontsika hoe nofo biby hafa reny dia azontsika hohanina. Ny menaka na dia amin'ny vita avy amin'ny zavamaniry aza, rehefa fanaina be izy ireny dia lasa acide gras trans. Araka ny voalazantsika teo, zava-doza ho amin'ny fahasalamana ny acide gras trans. Ary ny siramamy manao ahoana ao anatin'izany? Ny siramamy nahodina, ny ataontsika hoe sucre raffiné reny, indrindra fa ny siramamy fotsy dia tokony tsy hohanitsika. Manana karazana antsika ireny siramamy ataontsika hoe mavokely na ny siramamy mena ireny, ireny no tsara ampiasaina. Matetika ireo zava-pisotro sy ireo mpanao mofo sasany dia mampiasa ny sucre industriel na ny aspartame izany. Izy ireny dia kely fotsiny nampiasaina kanefa dia mahamamy zavatra be dia be. Izy ireny dia tsy mahatsara ny fahasalamantsika, fa aleo mihinana an'ilay siramamy mavokely na ny mena ireny. Eo amin'ny resaka dibera indray, ny resaka dibera dia na dia ny margarine aza dia misy acide gras trans izay mahatonga ny menaka végétale ho mandry ka lasa dibera. Izy ireny dia tokony ahenantsika tsikelikely eo amin'ny fampiasana anazy. Raha izay no zavatra tokony fadiana sy ahena tsikelikely, dia hiditra indray tsika eo amin'ny lafiny farany dia ny hoe fialana tanteraka no tsara indrindra. Matetika ny tsirokanina sy ny fahazarana no mahatonga antsika tsy miala tanteraka, satria efa zatra loatra ny lelantsika. Nefa araka n'ilay voalaza teo, ilay ohatra teo amin'ilay sira teo, rehefa zatra eo amin'ny 2 herinandro antsika dia lasa zatra ny folaka ny lela ka lasa mizatra an'ilay tsotsotra kokoa. Arakaraka ny fahasalamana iriny vatantsika sy ny tanjona apetratsika no tokony alantsika tanteraka amin'ilay izy. Mino fa angambany tsisy olona hoe isafidy ny tsy ho salama loatra na hoe aleo araha reny fa tsy maninona. Tadidio fa mifandraika foana ny fahasalamana ara-batana, ny saina ary ny ara-panahy. Arakaraka ny fahefantsika amin'ny vy tokoa no anaovantsika an'izay hoe fialana tanteraka zay. Azo antoka nefa araka n'ilay voalaza teo aloha torohevitra fa mora kokoa ny legioma sy ny voankazo no reny nofim-biby ireny. Arakaraka ny toerana misy atsika dia ataovy miandalana ny fiovana, aoka hazava amin'ny saintsika ny tanjona izay apetraky ny tsirairay avy. Ary farany dia hoe arakaraka ny finoantsika ny herin'Andriamanitra izay manovantsika. Fanamarina dia izao, tsy natao an'olo ny fankanesantsika ny amin'ny dokotera sy ireny mpitsabo ireny ireo torohevitra izay tanisaintsika teo, fa fanampiny ihany izy ireny. Ny fanoriana dia anampy antsika hanao safidy tsara ny filazana marina amin'ny tenantsika tsirairay avy. Ho famarana antsika anazy dia ilay toky sy andininy ao amin'ny jauna fahatelo, toky voalohany andininy faharoa ry malala mangataka ao mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahaka izay anambinana ny fananao ihany. Amen. Vitani farana
mbola misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika satria tratra ity fotoana ity. Misaotra anazy isika satria nomeny fahasalamana, nomeny tombonandro ka tafahoana eto indray. Dia miarahaba antsika rehetra ihany koa ary indrindra fa miarahaba ny ankizy rehetra ofaofa tanana ho antsika rehetra. Misaotra an'Andriamanitra tsika satria mbola afaka miaraka aminy ihany koa. Dia fifaliana manokana ho anay ihany koa ny miaraka amintsika amin'ny ity anio ity. Somary todika kely amin'ny ankizy androany miarahaba ny ankizy rehetra ary ny lohahevitra kely zentiko amintsika ankizy androany dia mitondra ny lohateny hoe ankizy miomana ho amin'ny famonjena. Ahoana hoe zay indrindra. Mialohan'ny hidirantsika amin'izany anefany dia andeha aloha isika hanondrika ny lohantsika efa hivavaka. Akipy tsara. Andriamanitra, misaotra anao izay satria mbola afaka miaraka eto aminao indray amin'ny ity anio ity. Misaotra anao ihany koa izay satria tafahoana eto indray. Hiaraka aminao eto izahay, hiaino ny feo anao. Sokafo ny fomam-pananay hidiran'izany aty anatinay. Misaotra Jesosy eo. Amen. Ankizy miomana ho amin'ny famonjena. Inona ary ny tian'izany ambary? Andao isika ankizy handray ny baibolintsika avy hatrany. Iza manana baiboly? Avoay daholo ary ny baibolintsika. Hijery isika izay voasoratra ao amin'ny Daniel. Daniel toko 12 ny andininy 7. Daniel toko 12 ny andininy 7. Rehefa hitantsika ny teny dia vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Miaraka mamaky amiko nareo andininy tapany voalohany ihany no vakiantsika. Ary izay endry dia amirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra. Rakizy malala. Mila manam-pahendrena isika mba ahavoavonjy antsika tsirairay avy. Inona moa ny atao hoe fahendrena? Andeha indray isika hijery ny baibolintsika ka hijery izay voasoratra ao amin'ny ohabolana. Ohabolana toko 7 ny andininy 10 tapany voalohany. Ohabolana toko 7 ny andininy 10 tapany voalohany. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny fahatahorana an' Jehova no fiandoham-pahendrena ary ny fahafantarana ny iray masina no fahazavan-tsaina. Rakizy malala. Mila manam-pahendrena isika ary ny atao hoe fahendrena dia ny fahatahorana an' Jehova. Inona moa ny atao hoe matahotra an' Jehova? Ny atao hoe matahotra an' Jehova tia ny tenin'Andriamanitra, tia mivavaka, tia mihira fiderana. Izany rehetra izany dia fahatahorana an'Andriamanitra avokoa. Tsy vitan'izany ihany rakizy fa raha hijery manokana ny fahaiza-miaina indray isika dia izao. Tsy miteny ratsy, izany hoe ilay tsy miteniteny foana ireny. Tsy ny ankizy irery ihany fa na ny lehibe koa ary dia manao an'izany. Tahaka izany ihany koa hoe tokony ho tia namana ihany koa isika. Tsy voatery hoe izay namana tiantsika no tiantsika, fa na dia ireny namana tsy tiantsika ireny aza dia mila tiavintsika satria izay ilay hoe miomana ho amin'ny famonjena sa tsy izany? Ny manaraka izany dia tokony ho tsara fitondran-tena ihany koa isika rakizy. Satria raha tsara fitondran-tena dia mbola zaza izao isika dia hoentintsika mandra-pahantitra izany ary hoentintsika mandra-pahatonga an'i Jesosy any amin'ny raolanitra ihany koa. Ny fitenitsika, ny vatantsika dia tokony ho tsampantsika fa tempolon'Andriamanitra izy io. Ka aoka isika mba hanao fitondran-tena mendrika mandrakariva. Isika ihany koa rakizy dia tokony halala fomba. Izany rehetra izany dia fiomanana amin'ny famonjena avokoa. Isika tsirairay avy dia anisany teo vovonjy ihany koa. Tsy ny ankizy irery ihany fa na ny tanora na ny lehibe. Ary izany anie no andrasantsika amin'izao fotoana izao sa tsy izany? Noho izany dia fanampin'izany rehetra izany dia mila madio mandrakariva isika. Mila madio ny fitafintsika, mila madio izany ny vatantsika indrindra. Karakaraintsika, kolokolointsika tsara. Ary tia ny tena sarobidy
ny fotsika izy io dia ataontsika madio mandrakariva mba hatamanany Jesosy Kristy ao anatsika sady izany ihany koa ngeny ahavoavonjy antsika tsirairay avy aoka isika mba ho modely rakizy aoka isika mba ho fitaratra ao amin'ny manodidina antsika amin'ny mpiara-mianatra amintsika amin'ny zokintsika amin'ny zandrintsika eny hatramin'ny ray aman-drenitsika ihany koa ary mety mieritreritra ianareo hoe za tena mbola tsy nanao an'izany mihitsy ny hatramin'izao mbola teraka hatramin'ny fony aho mbola kely mbola tsy nanao izany aho ankehitriny dia tiako miteny antsika hoe raha mbola tsy nanao izany isika rakizy dia mbola tsy tara raha izao no miala amin'ny fahazaran-dratsika rehetra ka mila miezaka mba hanam-pahendrena miezaka isika satria te ho vovonjy ho an'ireo izay efa nanao izany efa nitandrina tanteraka efa niaina tao anatin'ny fahendrena tanteraka dia izao tohizo hatrany izany mandra-pahatonga an'i Jesosy Kristy eny amin'ny raolanitra amin'izay fotoana izay manko dia ho azo antoka tsara fa ho vovonjy isika amaranako azy dia andeha ho jerevantsika rakizy ny ao amin'ny Jaona voalohany toko 7 ny 12 Jaona voalohany toko 7 ny 12 amin'ny anaran'i Jesosy ry malala ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika nefa tsy mbola nasehontsika izay toetsika rahatr'izay fantatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy isika fa ho hitantsika izy dia izay tena endriny tokoa rankizy zanak'Andriamanitra isika ary tena tiany isika tia no vonjena isika tsy hoe izay olon-drehetra akory no vovonjy fa izay manam-pahendrena ihany izay matahotra an'Andriamanitra ihany ko ankehitriny dia miantso antsika amin'ity anio ity na ankizy ianao na tanora ianao na lehibe dia tiako mba hatahotra an'Andriamanitra mba hanam-pahendrena ianao ninona zavatra ataonao dia ataovy amin'ny fahendrena avokoa izany rehetra izany ny fanindriako ary dia izao na oviana no tonga Jesosy na androany na rapitso na amin'izay mbola tsy fantatsika ary dia tiako raha mba ho vonina amin'ny fiaviana isika ho tsara fiomanana ka rehefa ho avy tserena amin'ny raolanitra izy dia anisany tsenana azy eny amin'ny raolanitra isika ka anisany ho vovonjy avokoa ary ireo ray aman-drenitsika dia hiaraka hiteny manao hoe indreto izahay sy ny zaza izay nomenao anay ankehitriny dia tiako ny mitondra izany ambavaka amin'ity anio ity ka tiako ianao raha mba hanondrika ny lohanao hanolotra ny fiainanao hanolotra ny tenanao ho an'Andriamanitra ka hiaraka hivavaka amiko hiaraka hivavaka isika ry tompo Andriamanitra misaotra anao izay satria afaka nandre izany teninao izany afaka nanintsy ny dianay rehetra ianao misaotra Jesosy noho ny fitiavanao anay misaotra noho ny amin'ny famonjena izay ho atolotra ao anay ankehitriny dia indreto izahay vonina hatahotra anao vonina hanana fahendrena homeo anay izany Jesosy mba hahafahanay mamakivaky izao fiainana izao amin'ny anaran'i Jesosy zokinay amen. Fena farinha ni fu
tsotra tena mamapo ny fo tena mamapo ny fo faly miarabantsika indray any tokantrano any izahay amin'ity sabata folakandro ity ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fahasoava-mananambiampy dia ho any amin'ny tokantranontsika mandrakariva. Androany tsika dia jery loha hevitra manokana ampitondratsika ny lohateny hoe moa misy zavatra mahagaga izay tsy hain'i Jehova va? Nalaintsika ao amin'ny Genesis 12 ka ny 4:12 izany. Jehova lay mpamorona antsika dia nanao zavatra mahagaga ho an'ny tany, ho an'ny mponina eo aminy. Koa raha misy trangan-javatra izay eo am-pelatanan'Andriamanitra dia midika hoe move misy zavatra mahagaga izay tsy hain'i Jehova va? Andeha nijerentsika ty toko sy andininy manaraka ity amin'ny Hebreo 12 ka ny 1. Ary ny finoana no fatokina ny amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Finoana no fatokina ny amin'ny zavatra antenaina ary fanehoana ny zavatra tsy hita. Matetitranga eo amin'ny fiainantsika ny zava-miseho izay tsy tao anatin'ny eritreritra ao velively teo amin'ny fiainanao, kanefa dia miseho amin'ny fiainantsika izany zavatra izany. Manova zavatra eo amin'ny fiainantsika amin'ny ankapobeny nefa reny fisehon-javatra ireny, kanefa rehefa azoviana lalina nefa dia tsy anao ihany no voakasika izany fa ny manodidina anao ihany koa dia hiaran'izany ihany koa. Eny, anjatony, anarivony, eo amin'ny toerana iray izay nametrahan'ny tompo anao no andray fitahiana manokana avy amin'ny kristianina tena manompo an'Andriamanitra marina. Angamba mety tsy dia anananao ireo vola etomanana hitsaboana rehefa tojo ny aretina sarotra sy tranony ianao. Mety ho tonga hatramin'ny hoe olona iza no mba manana fahaizana manokana hitsabo ny aretiko? Hopitaly manao ahoana no andray ahy? Fanontaniana mety hipetraka amiko sy aminao izany. Kanefa rehefa milaza ianao hoe ny finoana ihany no mba hany mba ananako, dia minohay ianao fa hisy olona irahan'ny tompo hanavitra anao amin'ny fotoana sarotra izay lalovanao. Mba fandriko lalina eo amin'ny fiainanao ny mba anananao finoana, eny na dia toa ohatra amin'ny voatsinampy aza ny finoana izay anananao. Tadidio fa ny zavatra rehetra dia hainy ary anampy be dia be eo amin'ny fiainanao Jehova. Eny ary
izy andray moa zany mba hoentsika mbavaka amin'ity fotoana manokana ity andeha hoentsika mbavaka ny hôpitaly centre hospitalier universitaire tsara lalàna ao amin'ny hôpitaly des enfants zany hoentsika mbavaka ihany koa ny hôpitaly Ambomiandra hoentsika mbavaka ihany koa isika marary an-trano rehetra ary hoentsika mbavaka farany isika manana aretina mitaiza rehetra ka dia andao ary sika hivavaka amin'Andriamanitra. Tompo Andriamanitra lehibe sy masina indrindra izay ny an-danitro, atolotra ho anao andrakariva ny saotra sy ny dera ary ny voninahitra hatramin'ny talosy ankehitriny ary amin'ny hoavy rehetra. Ianao izay mpamorona, ianao izay manao mahagaga amin'ny fiainanay, mangataka aminao izay Andriamanitra mba hanana finoana tahaka ny voatsinampy izahay ka mety afindra tendrombohitra ihany. Eny Andriamanitra, ianao dia efa manao mahagaga amin'ny fiainanay ary mino izahay Andriamanitra fa hitondra fitahiana ho amin'ny manodidina ihany koa zany fifandraisana amin'Andriamanitra ety izany ka ho voataha ny manodidina. Mangataka aminao izay Andriamanitra mba haninjitra ny tananao ho an'ireo marary rehetra ao amin'ny centre hospitalier universitaire ao Tsaralalàna ianao. Mety kely ny finoana izy ireo, tsy ampy mihitsy ary ny finoana izy ireo. Mangataka aminao izay Andriamanitra mba ilaza hoe ny finoana ihany no mba hananako. Dia mino izay Andriamanitra fanao zavatra mahagaga eo amin'ny fiainan'izy ireo ianao. Eny Andriamanitra, be ny tsy fahampiam-bola, be ny fahasahiranana maro samihafa mentehitra amin'ireo ray aman-dreny izay manana ny tsy fahasalamana sy indrindrindra ireo zanany izay sahira-tsaina ihany koa amin'ny fiadinany aretina. Mangataka aminao izay Andriamanitra ho hanindritra ny tananao amin'izy ireny ka hikasika ny farafaran'izy ireny mba ho amin'ny fanasitranana tanteraka. Ianao koa Andriamanitra no mba ny mpitsabo rehetra ao amin'ny hôpitaly io, ny mpitantana ny hôpitaly rehetra. Ianao any Andriamanitra amin'ny fahendrena azy ireo sy saina malady mba ahafahan'izy ireo mantosa tsaka sy andavany ny asa izay nampandraketinao azy. Eny Andriamanitra, tsy adino koa ny hôpitaly centre hospitalier universitaire Ambomiandra sy ny marary ho amin'ny rehetra. Ianao any Jesosy nanasitrana azy ireny, anampin'ireo mpitsabo sy mpikarakara rehetra ao ary mpitantana ny hôpitaly koa ianao ary ho voninahitinaranao rery ihany ny Andriamanitra ny fahasitranana izay azon'ireo marary ao amin'io hôpitaly io. Eny Andriamanitra, tsy adino koa amin'izao fotoana izao koa ny marary an-trano rehetra. Ianao Andriamanitra no amangy azy ireny isa-tokantrano ary ampahery azy ireny ao amin'izay misy azy ireo tsiraray avy. Eny Andriamanitra, tsy adino koa ireo olona manana aretina mitaiza rehetra izay manjoy an'izy ireo, mikika azy mandrakariva ny aretina. Mangataka aminao izay Andriamanitra mba ianao no dokotera mpanasitrana ny aretina eo aminy ka tsy ho ela dia ho sitrana izy ireny noho ny fidiranao an-tsehatra manokana, noho ny fahagagana ataonao Jehova ho. Ka dia apetraka am-pelatananao mandrakariva Andriamanitra ny fiainanay sy ny mba amelanao ny heloka tsiraray avy koa no ny ota izay vitanay. Tononinay amin'ny anaran-tsoa anao Kristy mivavaka no ny amin'ny anaran'i Jesosy rery ihany. Amen. Sao ndraitsika dia anaraka ny famelabelarana manokana mahakasika ny distrikana Pangabeilafy sy ireo drafim-pitoriana ny asa fitoriana ny filazantsara io nivon'izany faritra izany aorianan'ny tir anankiray izay ho arahantsika ity. Misy fetranye ni andro
tena tonga lafatra de ilay fonenantso any an-danitra misy fletranye ny andro iainana ka tsy aleove alefa ny fisainana wahibanzina lai tena tonga lafatra de ilay fonenantso any an-danitra misy anjaranao zay miandry ka dia mahereza ary matoky raisony mpamonjy de Jesosy manana lay tsara lavitra Aleove mi banzina ilay arri de ilay fonenantso any an-danitra raha izao tontolo izao ny anterana de tsy misy azo ampenainao asoana grazie a lei banzina ilay arri de ilay fonenantso any an-danitra misy anjaranao zay miandry ka dia mahereza ary matoky raisony mpamonjy de Jesosy manana lay tsara lavitra misy anjaranao zay miandry ka dia mahereza ary matoky raisony mpamonjy de Jesosy manana lay tsara lavitra tiako ampifantarina atsika indray zany ny makasika ny district any Ampangabeilafy. Ny district any Ampangabeilafy moa dia misy fiangonana 10 mandrafitra an'izany district izany. Tamin'ny taona 2024 lasa iny dia nisy noho ny fandaminana dia nisy district vaovao tany amin'ny faritra avaradrano iny dia ny district ny talata volonondry zany. Nisy fiangonana 3 avy tao amin'ny district ana Ampangabeilafy no voatery tsy maintsy nafindra tany amin'ny district vaovao io. Tao anatin'izay anefa dia niaina tao anatin'ny confinement lavalava isika. Ka isaoran'Andriamanitra fa tsy nijanona teo anefa ny asany. Fa nandroso hatrany izany asan'Andriamanitra izany. Noho ny fidiran'Andriamanitra tao anatin'ny ezaka nataon'ny mpanompon'Andriamanitra tsirairay avy dia niteraka fahombiazana lehibe io fiaikanana tao io. Ka nisy fiangonana 3 vaovao, zanam-piangonana 3 izay nitsangana tao anatin'izany confinement izany. Tao anatin'izany ihany koa dia nanomboka ny amaro ny membre tao anatin'ireo zanam-piangonana reo. Ny fiangonana Tsapandrano dia nahitana membre miisa 7. Ny fiangonana Ambotraina
fiangonana ambotraraba zafady dia nisy membre 5 tao ary ny fiangonana malavolona lay zanam-piangonana fahatelo farany dia nisy membre 2 ny fahataterana zany dia noho ny fidiran'Andriamanitra tsihatra ka ny voninahitra dia an'Andriamanitra irery any. Eto dia mampahery ho an'ireo mpiara-miasa rehetra eo anivon'ny fiangonana mba hiroso hatrany, hitombo hatrany, ahery hatrany eo amin'ny fanataterana an'izao asan'Andriamanitra izao satria efa fosy isan'ny fotoana izay ananantsika ahafahantsika ihany koa manatanteraka an'ireo andraikitra sy adidy iraka nampanaovan'i Kristy atsika amin'izao vaninandro farany izao. Ny rarina reo avy tsy ho ilaina amin'irao lanitra ny tompo dia ho betsaka ireo vahoaka izay araka amintsika hitsenan'i Kristy eny amin'irao lanitra. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen.
misaorako ianao ilainarya no izao tombonandro nomenao izao fatombo pasoavana sy fifalinao ay no natolotrao riran misaotranao ao rayo misaotranao ao misaorako ianao rilainarya no izao tombonandro nomenao izao fatombo pasoavana sy fifalinao ay no natolotrao riran misaotranao ao rayo misaotranao ao atolotroanao reo andro sisa iainako ka nopoko anao anaovako izay sitraka evononao anaraka anao ka naizanaiza toe ranany rahanao ay de vononao ny andeha nasarotra za toko ô de aritrao raha izay no sitraka ankehitriny ao mangataka aminao oleo ny herinao manatontosa koireo faniriko sy rafikasako anopoko anao rayo fanay masino avy omeo eria ankehitriny ao mangataka aminao omeo ny herinao manatontosa kireo faniriko sy rafikasako anopoko anao rayo fanay masino avy omeo eria atolotroanao reo andro sisa iainako ka nopoko anao anaovako izay sitraka de vononao anaraka anao ka naizanaiza toe ranany rahanao ay de vononao ny andeha nasarotra za toko ô de aritrao raha zay no sitraka atolotroanao reo andro sisa iainako ka nopoko anao anaovako izay sitraka de vononao anaraka anao ka naizanaiza toe ranany rahanao ay de vononao ny andeha nasarotra za toko ô de aritrao raha zay no sitraka
iarivavaka isika misaotranao zay Andriamanitro fanomenao izao fandaharam-potoana izao azahoana mifanentana ao amin'ny tsara sy ny mampandroso engane mba ombanay mandrakariva ianao ka ho takatray ny teny velona sy ireo taridalana mahasoa avy ao amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia manantitra ny arahaba ho amintsika rehetra zay manaraka izao fandarana izao engane mba handray taridalana mahasoa avy ao amin'ny tenin'Andriamanitra isika mba azahoana mampandroso ny fiaina-tokantrano, ny isam-batan'olona ary amin'ireo andraikitra zay napetrak'Andriamanitra eo amintsika. Betsaka ireo fiaikana ry havana malala amin'izao vanim-potoana misy antsika izao, indrindra ny amin'ity valanaretina zay maneran-tany ity, dia misy ireo fiaikana amin'ny ara-pahasalamana, misy ireo fiaikana eo amin'ny lafiny adidy aman'andraikitra indrindra ny asa fivelomana, misy ny fiaikana lehibe eo amin'ny fanabeazana zay miandry ny taranak'olombelona. Izany rehetra izany dia tsy maintsy hatrehantsika avokoa. Mba irinao ve amin'ity folakandro ity ny mba anana taridalana avy ao amin'ny tenin'Andriamanitra entina miatrika an'ireny fiaikana maro samihafa ireny. Indray andro ny fiangonana fahizay dia nandalo fiaikana toy izany ihany koa ao amin'ny bokin'ny mpitsara toko 4 ka ny 1 sy ny manaraka. Ary nanao zay ratsy eo mason'i Jehova ny zanak'Israely, ka dia natolotry Jehova eo an-tanan'ny Midianina 7 taona izy. Mpitsara toko 4 ka ny 2. Ary ny tanan'ny Midianina de nahery tamin'ny Israely, ka nitahotra ny Midianina no nanamboara ny zanak'Israely ireo fierena any an-tendrombohitra sy ireo zohy mba amin'ny fiarovana. Hitantsika eto ry havana malala ny fomba ny atrehan'ny fiangonana an'izany fiaikana lehibe tamin'izany fotoana izany. Kanefa dia niditra an-tsehatra Andriamanitra, ny asa Andriamanitra, nanova zavatra Andriamanitra, ary akory ny fahasamihafana zay voalaza ao amin'ny mpitsara toko 9 ka eo amin'ny 9:20, de resy teo anoloan'ny zanak'Israely ny Midianina, ka tsy nahatraka ny lohany intsony, de nandro 70 taona ny tany tamin'ny andron'ny Gideona. Fiovana lehibe no nentin'ny fidiran'Andriamanitra an-tsehatra, ary voalaza eto fa nihoatra n'izany fiaikana izany izy ireo, resy ny fahavalo, nandresy ny fiangonan'Andriamanitra sy zay niaraka tamin'Andriamanitra, ary de nandry 70 taona ny tany. Inona loatra reny tsy ambaratelo ny fahombiazana, inona ny tsy ambaratelo nanova zavatra tahaka izany. Indreto misy tsy ambaratelo zay voarakitra ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny mpitsara ihany, toko 9 ary eo amin'ny 1:20, de tonga ilay anjelin'i Jehova. Ary eo amin'ny 2:20, ilay anjelin'i Jehova niseho taminy ka nanao taminy hoe: Jehova ny mombanao ry lehilahy mahery. 2:30, fa hoy Gideona taminy: indrisy tompoko,
raha momba anay Jehova, nahoana no zoiny zao rehetra izao zahay, ary aiza ny fahagagana rehetra nataony. Eo amin'ny 14 dia nitodika nijery azy Jehova ka nanao hoe, mandehana amin'izao herinao izao ka vonjeo ny Israely amin'ny tanany Midianina, tsy efa naniraka anao va aho. Ry havana malala, ny tsiambaratelo voalohany dia ny fahefana. Nomen'Andriamanitra fahefana Gideona. Eo amin'ity asa fanomponan'Andriamanitra ity, eo amin'ny adidy aman'andraikitra zay tanantsika, dia miasa betsaka ny fahefana, ary anisan'ny fototra voalohany fahombiazana izany. Nomen'Andriamanitra fahefana Gideona. Zany fahefana izany, ry havana malala, dia miseho amin'ny fahaizana mandray fanapahan-kevitra. Izany fahefana izany dia miseho amin'ny famahana olana. Ny olona zay nomen'Andriamanitra fahefana dia olona mahay mandray fanapahan-kevitra amin'ny fotoana mety. Olona mamaha olana mandrakariva, zany n'olona manam-pahefana. Ary io fahefana io, le lazaina amin'ny teny Grika hoe exousia. Ilaina izany amin'ny fahombiazana. Faharoa dia lay 14 manao hoe, mandehana amin'izao herinao izao. Baiko, fahefana, kanefa ihany koa amin'izao herinao izao. Zany hoe ny talentanao, ny fiteninao, ny fahaizanao, ny maizenao, na lazaina zany amin'ny teny teknika hoe ressource eo am-pelatananao. Ny fahombiazana ry havana malala dia tsy miankina amin'ny karazana fiankinan-doha, fiankinan-doha etsy, fiankinan-doha atsy, fa ny fahombiazana dia miankina amin'izay eo am-pelatanana, miankina amin'izay ananana, miankina amin'ny hery eo am-pelatanana. Tsy mitondra fahombiazana ny fiankinan-doha etsy sy eroa. Io fitaovana eo am-pelatanana na io ressource io dia ilaina amin'ny fahombiazana. Eto amin'ity 14 ity dia mibaiko mihitsy Andriamanitra mba handeha arak'izay eo am-pelatanana, hiasa arak'izay eo am-pelatanana, ary izany ny fepetra faharoa, ny fahombiazana. Ny mpianatra taorian'ny nekaran'i Jesosy Kristy tany an-danitra dia nomen'Andriamanitra n'io ressource io. Ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly toko 1 ary eo amin'ny 14, raha niara-niangona teo aminy Jesosy dia namepetra azy tsy hiala any Jerosalema, fa hiandry ny teny fikasany ray zay efa renareo tamiko. Fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano, fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanamasina. Ny fanamasina izany no ressource lehibe indrindra ny fahombiazana, ary dia nitakiany Kristy mihitsy zany mba hanana ny reto mpianatra ireto. Rehefa nandray zany hery izany, rehefa nandray izany fitahiana izany reto mpianatra ireto, akory ny fiovana ry havana malala. Amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 2 ka eo amin'ny 2, ary nisy feo tonga tapoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery, ny fofofo ka nanenika ilay trano niangonany. Ary nisy lehilahy maro nitarehina afo niseho taminy,
zay ny zarazara ary mipetraka tamin'izy ireo rehetra isan'olona izany ary samy feno ny fanamasina izy rehetra. Andiny ny 14 de nitsangana Petera sy ny 12 de nanandra-peo izy ka nanao hoe nitsangana am'izay tamin'ny fanahy, niara-niasa tamin'ny fanahy, feno ny sery ny fanatrehan'Andriamanitra ary dia fahombiazana no niraisina tamin'izany fotoana izany. Riavana malala, io indray le lazaina amin'ny teny grika hoe dynamis, ny fanalahidin'ny fahombiazana dia ny fahefana ny voalohany, nomen'Andriamanitra fahefana exousia, ary ny faharoa de ny fitaovana eo am-pelatanana zay nomen'Andriamanitra dynamis, zany no mampahomby ny asa eo amin'ny andraikitra ihany koa zay napetrak'Andriamanitra. Fa raha miverina farany ao amin'ny bokin'ny mpitsara isika dia mahita ny tsy ambaratelo manaraka ny amin'izany fahombiazana izany. Zao tokoa mantsy ny voalaza ao amin'ny bokin'ny mpitsara 9 ny amin'izany fahombiazana izany dia ny baiko Andriamanitra mba handehana ny Gideona amin'izao heriny izao. Ary koa eo amin'ny mpitsara 7 ka eo amin'ny 15 ary rehefa reny Gideona ny filazany nofy sy ny heviny de nivavaka izy. Ilaina ny vavaka ry havana malala. Amin'ny 15 amin'ny 7 ary ny olona nitondra vatsy sy ny anjomara ny teny tanany ary ny Israely sisa de nalefa ny ody samoany amin'ilay ny avy, fa ny 300 lahy ihany no noazoniny. Ry havana malala, Andriamanitra dia tsy miankina amin'isa, tsy miankina amin'ny karazana resorsa zay ananantsika ao atokantrano kelyntsika ao, tsy miankina am'izay abetsaky ny heritsika ny fahombiazana. Fa eto Andriamanitra dia nifidy 300 lahy. Raha toa ny habean'ny fiaikana sy ny olana betsaka tsy tamboisaina de nasenan'Andriamanitra, nahenan'Andriamanitra mandra-pahatonga teo amin'ny 300 lahy ny mpiaradia amin'ny Gideona. Arakaraky ny hamaroan'ny olana sy ny halehibean'ny fiaikana vao maika koa nahenan'Andriamanitra ny isan'ireo eo am-pelatanana. Ity 300 ity ry havana malala de tsy mba kisendrasendra izy io, fa manana heviny avokoa ireny isa ireny, indrindra tamin'ny vanim-potoanan'ny Grika zay nodim-biasan'ny Romanina taty aoriana, dia nanana heviny ny isa. Ka ity 300 ity dia manana hevitra zany, ary izy io dia azavain'ny mpandinika baiboly ho toy ny hoe lay famantarana ny maha-kristianina, lay azo fijaliana zay nomboan'ny Kristy, zay reharehan'ny kristianina. Lehibe ry havana malala ny fahefana, lehibe ny ressource, fa ilaina mihitsy Kristy, ny azo fijaliany Kristy, ny hery miafina ao amin'ny Kristy. Zany no fahombiazana. Ireny orinasa eo amin'ny fandrararana aranofo ireny de manam-pahefana izy ireny, manana resorsa matanjaka izy ireny, ary miankina amin'ireny ny fahombiazana. Fa amintsika kristianina kosa dia zany azo fijaliana izany
zany ny tena hery sy fahombiazantsika. Ary dia ho tanteraka amintsika tokoa lay vakiteny fototra zay ny orenany zao famelabelarana tsy ambaratelo ny fahombiazana izao. Amin'izay fotoana izay rehefa fenotsika ireo fepetra anankitelo ireo dia anaraka amintsika izao fahombiazana izao. Ao amin'ny Salamo 4:valopolo tokoa dia manambara manao hoe amin'ny 4 sambatra izay mitoetra ao an-tranonao, ideranao mandraka hariva izy, sambatra izay olona manan-kery avy aminao. Io no herin'ny kristiana, tsy ny fahefana ihany, tsy ny resorsa ihany, fa sambatra izay olona manan-kery avy amin'ny Kristy. Zay ny maha kristianina antsika. Ingane ao anatin'izao vanim-potoana sarotra misy antsika izao sy betsaka fiaikana izao mba hanana nyity karazana fahasambarana ity isika. Ary zay nahatonga ny mpanao salamo iaiky ka ilaza amin'ny 10 manao hoe fandray andro eo kianjanao de tsara noho ny arivo ko aleko mipetraka eo amin'ny tokoana mbaravaran'ny tranon'Andriamanitra. Ganemba ho zany koa ny fanapahan-kevitritsika amin'izao takariva izao. Ary amin'izay fotoana izay dia ho masoandro sy ho apinga atsika Jehova. Raha toa ka maizina ny fiainanao amin'ity hariva ity, mety mikitroka angamba, tsy hitanao intsony ve zay ale amin'izao hariva izao. Andriamanitra no masoandro, hanazava indray ny lalanao izy, isokatra indray ny fiainanao, ary ho apinga izy. Raha toa ka mandalo fiaikana isika, mandalo fiaikana ny firenena, raha toa ka mandray ireo tsy amparatelo ireo isika amin'izay fotoana izay, de ho apinga atsika Jehova, ho apinga ny tokantrano kelinao any Andriamanitra, ary ho apinga ny firenena malagasy eny Andriamanitra. Ho tanteraka amintsika menakavy zany. Amen. Iarivavaka isika, misotranao zay Andriamanitro, fanomenao ity fanalahidiny fahombiazana ity, zay taridalana avy eo amin'ny soratra masina, zay maneho ny alehibean'ny fahefana ka tokony ho ajaina, maneho ihany koa ny lanjan'ny fitaovana eo ampelantanana ka tsy mba iankinan-doha, ary indrindra manindraindra ny Kristy, lay tompo sy mpanjaka, lay mpanavitra, lay nihomby teo amin'ny hazo fijaliana. Zany fijaliana izany, zany mariky ny fandresena, zany mariky ny fahombiazana ho anay kristianina. Tianay ny mandray zany tsy ambaratelo zany, ary irinay ny ahatonga ny zany ho zava-misy eo amin'ny fiainanay. Ary amin'izay fotoana izay tompo, aoka mba ho ataonao ho zava-misy eo amin'ny fiainanay kosa ny teny fikasanao. Fa ho masoandro hanazava ny fiainanay ianao, hanokatra ny fiainanay manomboka amin'ity androany ity. Ho apinga entina miatrika an'ireo fiaikana maro samihafa, de ahomby izahay, de ho tokantrano mpandresy ny tokantranonay, ary ho sambatra ny firenena zay misy anay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mametraka ny mandram-piaona ho amintsika rehetra indray Tompoko, sady mirary ihany koa raha mirary ny fitahian'Andriamanitra ho amintsika rehetra, ka ny andon'ny lanitra sy ny tsiron'ny tany eny dia omen'Andriamanitra antsika isa tokantrano sy isa mbatan'olona mandram-piaona Tompoko.
misedra zavatsarotra sy mafy tokoa isika fahoriana adilay aretina maro lafy fahasairanana amin'ny avosa tokoa kivy isika reraka ny fo verihevitra mafy tapidalakale izao aty efa notsarovy mbola misy fanantenana anao anao dia Jesosy Kristy ekeo izy raisy izy ho tomponao Jesosy no fanantenanao antsika izy efa nilaza manoloana indrindra ireo adinao izao hiadiko anao fa hianao kosa angina mahereza ry namako Bahar
menatra finalahe Lucia dalana menatranao aurize sosiku mifunahao mamenahai rakotrazinanifi hainaku fenoaraty naty siatsarana o avenaure odio viavuku Babunisata nagadrai pau tana nefatungianao Jesosy nana faka nitsabo reo ratra
numeninyani mahufa navutanana ku iduraisu litana pityavani esi efakapana Ku
Ufana
Isa, Jesus,